Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Fitsipika maromaro mitaky fifehezan-tena no takiana ary tsy maintsy hianarana ao anatin'ireny monastera ireny. Anisan'izany ny monastera ny Mont Serrat any Espagne. Anisan'ny fitsipika fototra takiana mba hisian'ny filaminana ao anatin'ity monastera ity ny fahanginana. Tsy maintsy mahafehy ny fahanginana ny tovolahy rehetra miditra ao, ary efa voalamina mialoha avokoa ny fotoana ahafahany tsirairay miteny. Ndre mandeha monja ao anatin'ny 2 taona ihany no afaka miteny, ary teny 2 ihany no azo lazaina rehefa mahazo alalana miteny. Zatovolahy iray izay vao nahavita fiofanany 2 taona voalohany tao amin'ity toerana ity no nasain'ilay lehibean'ny monastera eo aminy, ary anambara ireo teny 2 voalohany nandritra izay 2 taona nanginana izay. Sakafo ratsy hoy izy namoaka ilay teny 2 voalohany tamin'ilay lehibean'ny monastera. 2 taona taty aoriana indray dia mbola nahazo fanasana indray ilay tovolahy iona amin'ilay lehibean'io toerana io mba ilaza teny 2 nandritra izay 2 taona lasa izay. Zaran'ilay tovolahy aza nisy an'izay fotoana hitenenana izay mba hanararaotany ilazany ny zavatra mahasorena azy, dia hoy indray izy hoe fandriana mafy. 2 taona taty aoriana rehefa nahazo fanasana indray ilay tovolahy mba afaka hiteny, dia hoy izy tamin'ilay lehibeny hoe andeha aho. Nijery ilay tovolahy tamin'ny pahitsiana ilay lehibeny, sady niteny hoe tsy mahagaga mihitsy na dia kely aza ny lazainao izany, satria hatramin'izay nahatongavanao tato rehefa mahazo alalana miteny ianao dia tsy misy afa-tsy fitarainana trano no voaka ny vavanao. Ry mpiaino namako, azontsika andraisana lesona ihany koa izany. Amin'ny zavatra rehetra atao tokoa mantsy rehefa tsy ahitana afa-tsy lafy ratsiny ihany, dia azo antoka ny tsy maintsy hakivy ianao sy handaozanao io zavatra ataonao io na ho ela na ho aingana. Kondery isika samy angataka fahendrena amin'Andriamanitra mba hananantsika tsilontsaina ahita, ahafantatra izay tokony atao eo amin'ny fiainana. Hoy ny soratra masina hoe fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, fa dio ny fanao ratsy rehetra. Tesalonianina 1:5, 1:20 sy 2:20. Sanandro mufunaina raswa pufaza malaina fatumuchani andiza sireni siwe amechilai uavina umbeni falai paminja fui lai fitara chanui taridala na totundra varja izai misewani sireni la sireni siwe amechilai uavina umbeni falai paminja fui lai fitara chanui taridala na totundra varja kumichaka asonyamarani ni
masoandronao tsy odiso nyanjara masoandronao tsy odiso tarika eva sireni tsy hoe ametsylay hoavina ombeny faolay mpamindra fo ilay fitaratrano itaridalana totondra varatra izay misehoanio sireny la sireny tsy hoe ametsylay hoavina ombeny faolay mpamindra fo ilay fitaratrano itaridalana totondra varatra ko mitraka asonyanarany ny hoavinao rehetra ampelatanany sao ianao toy zao kusarampitsu nyanjara masoandronao tsy odiso nyanjara masoandronao tsy odiso zay lay onjany fanantenana sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana faly mifampitafa aminao mpanaraka tsy tapaka ny fandarana sakafo eto amin'ny feon'ny fanantenana indray ny tenako lasopy vita amin'ny lanty indray no ataontsika androany reto avy ary ny zavatra ilaina amin'izany lantia raika poka afaka ampitomboana araka ny isan'ny olona ihinana azy dia mila tongolo be anankiroa isika ovy salasalany ihany koa anankiroa karaoty vaventy anankiroa ihany koa dia rano 2 litatra persila iray fehezany dia mila mofo dopaina tapany ihany koa isika ary menaka anendasana io mofo dopaina io dia ampiana menaka 2 sotro lehibe afaka ihany koa tsika manampy dipoavatra raha toka tiatsika izany dia averiko indray mandehandray ary zavatra ilaintsika amin'ity lasopy ity lantia raika poka afaka ampitomboana araka ny isan'ny olona ihinana azy dia mila tongolo be anankiroa dia ovy salasalany anankiroa dia karaoty vaventy koa anankiroa dia rano 2 litatra persila iray fehezany mofo dopaina tapany dia mila menaka anendasana ilay mofo dopaina isika dia mila menaka 2 sotro lehibe ihany koa dia dipoavatra raha tiana raha ohatra ka tiana asiana izany ndao ara ro samy fikarakarana isika diovina tsara ny lantia esorina izany fa indraindray izy misy vato dia sasana tsara rehefa vita izay dia andao arotsaka ao anaty vilany dia ampiana an'ilay rano 2 litatra teo rehefa vita izay dia voasana ny tongolo ny karaoty sy ny ovy ary tetehana atao vaventiventy tsara rehefa vita izay fikarakarana anaty ataontsika izay dia arotsaka ao anaty vilany
misy lentilles, le ovy, tongolo, karaoty voatetika teo. Ampiana menaka 2 sotro lehibe dia arorona tsara zany fangaro tsara le izy. Andrahoina atao malemy tsara vao esorina eo ambony fatana. Efa mitokana izany aloha ny lasopintsika fa andao indraintsika ary iroso amin'ny fikarakarana ilay mofo dipaina. Tetehana atao madinika le izy. Dia endasina amin'ny lapoaly amin'le menaka le niresahantsika teo zany le hoe le menaka nendasana an'le mofo. Dia arorona tsara le izy mba tsy may fa mba hitovy tsara zany le lokon'le mofo dipaina. Tsara zany izy raha somary ohatrany hoe filazana azy hoe doré, somary ohatrany hoe mendimendy tsara zany. Rehefa vita zany ny fanendasana mofo iny dia atao anaty vilia dia avela eo zany aloha iandro eo iny. Alaina indray le persila satria mbola misy persila tsy vitantsika teo dia sasana tsara le izy dia tetehana atao majinika kely ihany koa dia atao anaty fitaovana kely zany dia miandry an'ilay lentille zany mandra-pahamasaka izay. Masaka ny lentille atsika ary loarana dia alaina le lentille sy miaraka amin'le legioma teo zany dia totona amin'ny fitaovana raha manantsika le atao hoe mixeur reny na potserina atao malemy. Rehefa potsitra le izy dia afaka avetrany afangarontsika amin'ilay dipoavatra. Raha ohatra ka tiantsika aza adino ny manisy sira sao dia adinontsika ny manisy sira. Rehefa androso azy amin'izay tsika dia tsara zany raha atao anaty lovia jobo. Arotsaka le lentille miaraka amin'le legioma efa voatoto teo rehefa voarotsaka dia alaina le mofo voaendy dia aparitaka eo amboniny dia alaina indray koa le persily efa voatetika dia aparitaka eo amboniny dia afaka aroso avy hatrany zany izy mbola mafanafana iny. Izy ity zany dia miankina amin'izay itiavantsika azy, ohatra hoe afaka hanina amin'izao fotsiny izy, indrindra fa rehefa mangatsiaka ny andro dia somary atao mafanafana izy dia afaka hoan'ny mpianakavy amin'izao na afaka ihany koa izy ilofana amin'ny vary. Izany hoe izay mahafinaritra amin'ny mpianakavy izany. Inona indray raha ny voka-tsoa azo amin'ny fihinanana lentille? Misy karazany lentille, misy karazany lokony. Misy zany izy lentille mavomavo, misy izy lentille mainty, misy izy lentille marron. Kanefany amin'ireo lentille rehetrarehetra ireo zany dia samy betsaka protéine avokoa. Protéine izay ilain'ny vatana hasalama azy sy hampatanjaka ny hoditra, tsy hahatonga le hoditra zany mora miroraka ary mora miketrona mialohan'ny fotoana. Misy protéine ihany koa izay tsara ho an'ny volo, tsara ho an'ny nify, tsara ho an'ny hoho ny lentille. Izy ity koa zany dia manan-karena vitamine le antsoina hoe groupe B. Indrindra fa ny vitamine B3 manatsara ny fitadidiana. Ary koa ny vitamine B12 misoroka ny karazana fanaintainana toy ny hoe fanaintainana vokatry ny arthrose ohatra. Ny arthrose aretina mpahazo ny vanitaolana. Betsaka fer ihany koa ny lentille. Ny fer miaro amin'ity fampindra na le antsoina hoe anémie. Fa ny tena mahatsara ny fihinanana azy ity koa dia betsaka fibre izy. Fibre manatsara ny tsinay. Miaro amin'ny fitohanana zany hoe constipation zany. Rehefa constipé mantsy ny olona anankiray dia io koa zany mahatonga ny lokon'ny tarehy tsy ho miramirana. Tsara ho antsika izay mitohana lava zany ny mihinana sakafo misy lentille. Mety tsara amin'ny ankizy koa ny lentille. Dia ny olona tsy mazaka voamaina, ny olona reraka, ny olona kizitina, ny olona taitaitra, ny olona tsy ampy singa mineraly dia aprosiana ihinana lentille. Tena mahatsara ny lentille ihany koa dia izao.
mora masaka izy, tsy mila lomana rano satria raha vao hoe lomana rano izy dia manjary lasa niny rano iny daholo zany ny tombontsoa rehetrarehetra azo avy aminy. Zany hoe rehefa mahandro an'ilay lentilles zany ianao dia rehefa voadio izy dia tonga dia andrahoina avy hatrany. Voalaza ihany koa fa raha mihinana sakafo iray lovia misy lentilles ny olona iray dia mahasolo hena tsara izany. Koa ampirisihana ary tsika azoto ikarakara sakafo misy lentilles, fa indrindra ihany koa masy tokoa mamboly lentilles raha azo atao. Dia mandrapitafy indray ary ny namanao Sabina no nanolotra ny fandaharana teo ary namana Samma kosa no nanatotosa ny fandraisam-peo. Tahiny tompo daholo eo. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra hoanao. Feon'ny fonantena. Tahotra mamonjy. Namanao Kaleba Andretsihivo no manolotra izao dinika ara-tsoratra masina izao. Asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Fihetseham-po mampijaly, manimba ary mety hahafaty mihitsy aza ny tahotra. Na dia miezaka miala amin'ny toe-javatra mampatahotra azy sika, dia mety ho tratrany ihany matetika. Miantraika eo amin'ny vatana sy ny saina ireny toe-javatra tsy azontsika feheziny ireny. Raha mampahoroto izany ny tahotra mpahazo antsika olombelona, dia miresaka ny amin'ny tahotra mifanohitra amin'izany ny Baiboly. Tsara sy mahasoa ary mahavonjy mihitsy no anoritany tenin'Andriamanitra ny tahotra io. Izao ohatra no voalaza amin'ny Obolona 7:10. Obolona 7:10. Ny fahatahorana an'i Jehova no fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarana ny iray masina no fahazavan-tsaina. Tahotra mitarika amin'ny fahendreny ity tahotra ity, fa tsy mba mahavy-rivotra. Izao koa ny lazain'ny Néhémie: koa mitaraina aminao ary Jehova, menoa ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fivavaky ny mpanomponao rehetra izay faly amin'ny fahatahorana ny anaranao. Néhémie 1:12. Tahotra mitondra fifaliana hoy Néhémie ny tahotra ny anaran'Andriamanitra. Asehony Davida amin'ny Salamo soratany fa tena mitondra fahasoavany ity tahotra n'Andriamanitra ity. Hoy izao amin'ny Salamo 3:7. Salamo 3:7. Akory reny habeny zavatsoanao voarakitrao ho an'ny matahotra anao, dia izay nataonao teo anatrehany zanak'olombelona ho an'izay mialoka aminao. Hita soritra eto fa ny fialofana amin'Andriamanitra no dikany hoe matahotra azy. Tsy mahagaga raha mahazavatsoa be dehibe izay manao izany, satria ao aminy no misy ny zavatsoa rehetra. Araka izany dia tsy ratsy avokoa akory ny tahotra, fa misy tahotra mahasoa, mahafaly, mahavonjy aza. Milaza tantaram-piainan'olona maro natahotra an'Andriamanitra amin'ny Baiboly. Ohatra re lehibe amin'ireny Joba. Izao no voalazany amin'ity lelam-panan-karena ity. Joba 1:1. Joba 1:1. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany, sady natahotra an'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy. Mazava araka izany fa miara-dalana amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana ary ny fifadiana ny ratsy ny tahotra an'Andriamanitra. Ambaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Malaky ny soa azon'ireo matahotra azy. Malaky 7:7. Malaky 7:7. Ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehova dia samy resaka tamin'ny namany avy. Ary Jehova niaino ka nandre izany, ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehova sy mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra soa ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko, hoy Jehova tompony maro, ary ho antra azy toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy. Tsy mba mangeja ny tahotra an'Andriamanitra, fa
mampisoka bava amin'ny namana. Ambonin'izany dia nosoratana tao amin'ny boky ny anaran'ireo olona ireo. Voavonjo ny dikany hoe voasoratra ao amin'ny boky ny anarana. Mahavonjy mihitsy ty tahotra ny anaran'Andriamanitra ity. Mazava ary fa manaja an'Andriamanitra, manaiky ny fahalebiazany, mankatony sitrapony, mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana ary mifady ny ratsy ny olona matahotra an'Andriamanitra. Ampanao kakony ao amin'ny teniny manontolo amin'ny olombelona rehetra ny antso ho amin'ny fahatahorana azy. Aseo ny mazava miaraka amin'izany antso izany ny fitsarana izay tsy maintsy andalova ny olona rehetra eto amin'ity planety ity. Izao ny teniny amin'ny alalan'ny Mpitoroteny. Mpitoroteny 2:17-4. Ary rehefa reza nandritra izany dia izao ny farany teny: Andriamanitra no atahory ary ny didy no tandremo, fa izany no tokony ataony olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Azo ny olona ataony manao zavatra ratsy eo amin'ny takona, nefa dia miariary eo mason'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Milaza ty andin'ity sy ny hafa fa miara-dalana ny tahotra an'Andriamanitra sy ny fitandremana ny didiny izay manambara ny marina sy ny diso. Izao koa no fanambaran'i Jesosy amin'ny alalan'ny apôstôly Jaona. Apokalipsy 7:1-7. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: Matahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofy eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Matoa alefa manerana ny tany amin'ny olombelona rehetra ny havatra, dia satria hitan'Andriamanitra fa mila ho adiny tanteraka ny fahatahorana azy. Izao ny fotoana mety hiverenana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, amin'ny fanarahana ny fahamarinana sy ny fifadinany ratsy. Hivadika ho tahotra ampiororo ilay tahotra tokony ho navonjy rehefa miverina eny amin'ny raon'ny lanitra ilay mpitsara ny tany, dia Jesosy Kristy. Izao no tranga amin'izany fotoana izany. Apokalipsy 1:12-12. Apokalipsy 1:12-12. Ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia niery tao amin'ny lavaka tao amin'ny vatolampy ny tendrombohitra, ary hoy izy ireo tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy: Menjera aminay ka feno zahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerandreo ka iza ny mahajanona. Manana safidy ny tsoa anisan'ireo olona ireo isika, fa mba ho naman'ireo voasoratra anarana ao amin'ny boky ny fiainana izay any zanak'ondry. Andeha isika hanapa-kevitra atahotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana fanararaotra izao. Hivavaka isika. Renay izay ny an-danitro, averenao aminay ny tahotra anao, tahotra fiandoam-pahendrena, mahafaly, manafaka, mamonjy, tahotra mampandeha amin'ny fahamarinana sy mampifady ny ratsy. Irinay mba ho anisan'ireo voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana anaranay. Koa noho ny fitiavanao dia ampio izay mba hivelona mandrakariva amin'ny fanajana sy ny fankatoavana ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no ngatahanay izany vavaka izany. Amen. Sosio anjuaninu ambaratu sinyambacha nididi pitaranifu kufatacha kotata melu itumau fatyavuku rutetarati nangezatayo timisyomekone faminauku Tupuzitu, Jesosio anjuaninu ambaratu sinyambacha nididi pitaranifu kufa
de l'île. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Feon'ny piaino. Feon'ny piaino. Faly mitafatafa amintsika piaino indray ao anatin'ity fandarana feon'ny piaino ity, ny namanao Elion André amin'ny Tansoa sy ny namana Nartina iry amin'ny lafiny teknika. Hanaraka fijoroana vavolombelona anankiroa sika izay hinoana fa ampahery anao. Izay foana moa ny tanjona ao anatin'ity fandarana ity. Ninona vokarina eto ary alefana eo anao fampaherezana, fampianarana ary indrindra ahatonga anao anakaikikaiky bebe kokoa an'Andriamanitra arakaraka ny anakekezana ny fiavindrainy amin'ny raony lanitra. Amin'ity an'io ity dia mahafaly anay ny mitondra anao any Iosy any, lalana makany Toliary. Ary ny fijoroana vavolombelona izay rahantsika eto dia tany Iosy avokoa. Amin'ny faritra maro, tsy eto Madagasikara ihany fa any ivelany ihany, any Chine indrindraindrindra, dia ahitana piaino izay miady irery amin'ny fiainana, mety mipetraka irery mihitsy any amin'ny toerana lavitra ny mpiray fanantenana aminy, ary ny AWR no tena sakaizany akaiky. Misy tokantrano anankiray izay ho arantsika eto izay tsy nahatsiaro irery mihitsy satria teo mandrakariva ny fandaran'ny feo ny fanantenana. Ndeha ho arantsika ary. Voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra ny nanomezana izao fotoana izao. Efa faniriana hatramin'ny ela faniriako nahita mivantana anareo dia tanteraka izy androany nijoroako vavolombelona mahakasika ny radio AWR. Efa mpiaino AWR amin'ny Facebook dia
maka amin'lo olona anay koa mienregistre an'ilay zavatra rehetrarehetra reny marobe dia makany aminazy dia ny tena nahatsapahako ny hoe mahazava-dehibe ny AWR. Zahay mipetraka eto ato anatin'ny asaintin'ny fiangonana dia mbola trano tokana eo ambony eo dia mipetraka rery dia mizazakely anankiroa zanaky ny zoko miara-mipetraka aminahy dia ty mangingina zay rehefa amin'ny alina dia maheno eny feon-javatra zay rehefa amin'ny alina tsy fantatray na biby na olona dia alefana iny radio mihaino AWR fa asika écouteur rehefa amin'ny alina fa rehefa maheno zavatra hafahafa dia tsoahako ilay écouteur dia ampiakariko ny volume dia tsy hentsony ilay zavatra dia nanomboka teo rehefa mivavaka anay alohan'ny atory dia ohatrany hoe ilay AWR miaro anay dia ohatrany hoe miresaka mivantana aminay ao an-trano Eliandry Amidantsou dia izay no tena nahafaly anay hoe mahita maso anazy dia manoatra lavitra ny gardien zany ilay AWR mivatsapanay anazy iny miaro anay miampivavaka. Efa nanomboka hafiriana izay no ninonao ny fandaran'ny AWR tamin'ny alalan'izay Facebook izay. Taloha mbola tsy adventiste dia ny zavatra tena tiako satria tamin'ny mbola kely raha vao mandalo toerana misy fiangonana adventiste dia tsy maintsy mamaky an'iny soratra iny na iverimberina foana jusqu'à hatrany amin'ny classe de seconde nianatra tany Fianarantsoa dia mandalo ao tsara mandroso dia mamaky dia misy fotoana indray mandalo eny Tarandolo eny dia mamaky dia ny faniriako hatramin'ny mbola kely dia mipetraka amin'ny enceinte-ny fiangonana fa tamin'ny 2016 tonga taty osy vao lasa adventiste hatramin'izay hatramin'ny 2016 dia misy fotoana efa ikarakaran'ity fiangonana ity dia aho moa zany miasa ao amin'ny fananantany tena andraikidraikitra amin'ny fikarakarana rehetrarehetra dia naniry zany hoe mba hipetraka akaiky ny fiangonana dia tanteraka sorako an'Andriamanitra fa nisy fotoana fektetana Fianarantsoa 2019 dia nangataka varavaka mafy mba hiverina aty satria fantako hoe aty no mety afahako manao an'izay tafaverina dia tanteraka ny faniriako ny fiainako zany tamin'ny mbola tsy adventiste tena be fanahiana be iaho koa zany le hoe irery foana hatramin'izay tena misy fotoana tena hoe inona ary ny antom-pesiko indrindra fa rehefa tonga taty osy satria ny zavatra tsapako zany hoe tsy ohatry ny fiarahamonina tany Fianarantsoa ny fiarahamonina taty amin'ilay mpiarahamonina zany fa ohatry ny hoe samy maka ho azy fa rehefa tafiditra tato anatin'ny adventiste dia tena tsapako hoe manana olona ary teo voatsapako ny hoe kay misy lanana ihany fa hatramin'ny taloha zany dia hoe inona ary ny antom-pesiko tsy tsapako ny tombam-bidiny fa rehefa tato amin'ny adventiste vao tena mahatsapa hoe tena ilaina mila manampy olona moa zany no tena zavatra tiako indrindra manampy olona tsy hoe manana inona fa ohatrany hoe mamaha olana arak'izay mba tratra ny heriko zany izay tena tiako. Inona tamin'ny fandaharana ny AWR zao tena mba tianao mihitsy miaino azy? Misy fandaharana zay ihany hoe momba amin'ny Baiboly dia eo koa ilay fanehonany hoe manana ny antom-pisiny ny olona ray nataon'Andriamanitra teto ambony tany fa tena hoe mahafinaritra anahy zany dia hoe tsy natsapa irery intsony na dia mbola tsisy an'izaniza aza na dia mbola tokantena rehefa niaraka amin'ny mpiray fanantenana dia ny zavatra tsapako koa 2010 nanomboka ny asa 2010-2015 tsy nanana inona karamako tsy haiko hoe makaiza fa rehefa nianatra 2016 novambra 2016 nianatra soratra masina dia nanomboka nanao ampahafolo ny tena mpahatokiana hatramin'izao dia tsapako hoe manana fitahiana manambiamby mahatsangan-javatra afaka manampy olona sy ny ohatrohatr'izay. Misy olona mety tokantena zao samirery afatra tianao ampitaina amin'izy ireny? Ny afatra tiana ampitaina zany raha misy ny moyen ahafahana miaino ny radio AWR dia miaino. Ny antony mazava kokoa ilay fandaharana sady ohatrany hoe tena miresaka mivantana na amin'ny alalan'ny tantara
na amin'ny alalan'ny toriteny ataony Eliandry amin'antsy ohatrany hoe tena hoe olona ohatrany fahatsapako anazy ny faniriko dia mba hisy radio aty amin'ny faritra Orombe dia eto tana kompania izay anome tany anaovana ilay trano dia mifanampy izay mampety azy moa izany fa rehefa maheno fotsiny faritra Orombe zava-dehibe aminay izay na tsy ato amin'ny enceinte-nay azy. Ho antsika izay mpankafy ny fandarana dia manasanao izay mba hanasa ny hafa koa satria nahazo tombontsoa ianao dia tsara ny azo ny hafa ny tombontsoa izay fanomen'Andriamanitra anao. Ny fijoroana vavolombelona manaraka dia mbola tany ioso tany ihany fa alefanay izy ity ho fampahirezana antsika mpitory ny filazantsara. Anisan'ny mpankafy ny fianonan'ny fandarantsika ireto mpitory ny filazantsara ireto ary ny fanomezam-pahasoavana manokana nananany rehefa mitory ny filazantsara dia ny famangina ireo olona izay hitoriana ny filazantsara. Nanana faharetana tamin'izany izy ary vokatr'izany dia ho arahantsika eto ny fijoroana vavolombelona nentina ray aman-dreny anankiray any Osiany dia ho arahantsika avetrany ary. Miarahaba anareo afeon'ny WR tonga eto amin'ny fiangonana Betela Tanakompany fiangonana Adventiste. Ny anarana moa dia André Mifidy François izay mipetraka eto amin'ny Tanakompany avy any Kongo amin'ny lafiny anankiray amin'ny fiheviana avy ao Fianarantsoa mbala misinjony Fianarantsoa dia avy any Masasinaka ihany koa. Ka ny azo lazaina moa zany eo amin'ny hoe fijoroana vavolombelona. Raha ny fipetrany teo aloha dia anisan'ny voataiza amin'ny ara-pivavahana tokoa izahay mivady amin'izany. Dia rehefa avy eo nisy fotoana nahatonga ny madama taty aoriana ny hoe hiverina amin'ny fiangonan-drazako ahozy izy. Dia le fiangonana izay misy amin'izao fotoana izao aty amin'ny soroko le izy ny hoe Adventiste. Fa le tamin'ny voalohany fiangonana tenenao zany fiangonana tsy mbola Adventiste? Mbola sy Adventiste tamin'izany. Dia ny ho zaho nanao an'ny madama hoe Andriamanitra ray ihany ny vavahana dia tsara sodrano nanome sodrano ny madama. Dia niaraka amin'ny fianakaviako ny ankohonanay. Fa izaho kosa tamin'izany fotoana zany dia nety ho zany hoe ao le hoe izaho dia sy miova amin'ilay fivavahan-drazako. Angamba avy dia fantatrareo izay. Amin'ilay mbola tsy fiangonana Adventiste? Amin'ny fiangonana tsy mbola Adventiste. Zaho dia sy hiala mihisy na inona na fa dia samy tonga. Dia rehefa avy eo tonga madama, zaho moa mbola taperinasa tato amin'ny contrôle financier tamin'izany, délégué régional ny contrôle financier. Mandeha mivavaka ery madama amin'ny andro sabosy dia zaho miandry trano. Dia rehefa tonga indray ny andro lahady dia lasa iaho. Noho ny taoriana kely teo dia inona ny zava-misy tonga ery zareo, zaho anefa liana ihany amin'le resaka satria ery zareo tonga ny komity mpiangonana avy ety amin'ny Adventiste mitory teny anao ve ngaray mba afaka mandray anay. Dia hoy zaho afaka ary mba liana ihany aho amin'le zavatra lazain'ery zareo, amin'le toriteny ataon'ery zareo. Dia nefa noho n'le toe-saina efa votonoana tary amin'ny fiangonana hafa dia eo zany ny fisalasalana be. Dia rehefa avy eo dia natetitetika mamangy anahy ery zareo loholona reto. Le loholona Davidson, loholona Riza, izy mivady dia midiscuter an'ilay baiboly zahay
zay aho vo mahafantapantatra ka izany zany zavatra lazain'ny baiboly fa tamin'ny ary le fivavahana teo aloha sisy famakena baiboly, sisy fianarana baiboly fa de hoe ento mandeha mivavaka rehefa tonga ny andro alahady de miandry ny mpitoroteny eny aloha de vita ny toroteny de mody zany fa raha mivavaka nefa vita kominio, vita confirmation, vita pateny tamihafa no ny fitoriana filazansara amiko natetitetika zay aho vo tonga saigna ny hoe ay ny andro alahady a tsy natao andro hivavahana na ny ao amin'ny baiboly sy misy miresaka andro alahady mihisy fa andro sabata aika izany lalandiso ity le hoe fivavahana amin'ny andro alahady nanomboka teo zay vo ny siry amiko ny hoe ay ny andro sabata zany ny voalazan'ny baiboly, voalazany tenin'Andriamanitra fa sy ny andro alahady satria ny nampianarina an-tegna tamin'izany rehefa mianatra mbola kely ny anitra katesizy de ny hoe makamasina ny andro alahady aika izany sy tonga teo zay ray voalohany. Faharoa de teo amin'ny hoe resaka badisa na tonga saigna satria rehefa namaky ny baiboly zany hoe rehefa nampianarina n'le baiboly a ka miheno ny toroteny zay ataon'ery zareo de ny hoe ay ve sy ohatran'ny tarika izany le fanaovana batemina ny badisa fa tena sika de natonga saigna voalohany de satria zaho tia mijery filma alefa amin'ny hoe momba ny Jesosy Kristy regny de nahitana amin'le filma hoe masindahizoanina nanao badisa amin'ny ranony Jordana any Jesosy Kristy ary sy zazakely Jesosy Kristy natao badisa fa efa andeha hitoroteny izy hitory ny filazansara na alohan'ny hitoren'ny filazansara no nanaovana badisa anazy eo zany ny agnisany nandrisy lahatra anahy fa vokany misy vokadrasiny ihany satria mizara roa le foto-kevitra sady te heny ny ato ankilany nefa noho ny anankiray efa donto le atodoha amin'le fivavahan-diso de eo zany de indraindray de nyany ny hafarany moa ny vady aman-janako efa lasa aty amin'ny adventista isaky ny asabosy de teo agnelagnelanyzay aho ny hoe misy le toroteny tonga ao amiko ery zareo ary na ny pastera besavoe tonga tao mitokantramiko re tompoko izy mivady ary ny vady agnatin'ny herinandro zay angisany nitory ny filazansara tamiko ary de nianatra isaky ny amin'ny 12 atoandro de teo am'izay aho ny hoe tsara mahafinaritra ho atia itika ny tena lalana tokony ho izy fa misy zavatra tiako isinganina tamin'ny fotoagna nanomezako ny madama an'lay hoe sodrano de zao ny zavanisy ny fiangonana teto mbola sy nisy fa ery zareo a mbola nivavaka tegny sara vidy de noho ny nangorona ery zareo ny hoe isika aparitaka ny fiangonana de tonga ny madama ny resaka tamiko hoe manahoana fa izahay de mba mila n'le trano mba te hangorona ny fiangonana ity satria ny adventista maso izy afaka aparitaka ka mba manahoana reny tokatrano ny tramosika ry ambany de hoza raha izay no resanareo amiko de magnome sodrano satria zaho mba olo mivavaka ihany de omeko sodrano rovo de la zaho ery zareo de tao amin'ny tokatranoko ary io mbola profo ray zanakanabaviko zay mipetraka tao ny hoe niandren'le trano no sady natao fiangonana satria somary mba malaladalaka kely le salon de taony natao fiangonana mandra-pahavitany ty fiangonana ty de
ny tohizako le dia rehefa teo aho ka nanjary lasa votonoana nohony le filazantsara natao amiko de teo am'izay zay vo mba nanomboka nandeha fiangonana taty amin'ny adventiste farany moa aho de rehefa nanomboka nianatra n'le baiboly miheno satria miheno aho an'le toriteny atao de tena tafitra ao asaina le izy de zay vo manam-pangriana aho atao badisa de zay angamba ray volagna mahereo nanovana badisa na tam'ty 2023 mois de juillet de iaho lasa adventiste zao de hoy aho ny hoe ekeo fa misy Andriamanitra ary mitaridalana Andriamanitra eo amin'ny fiainana le izy zany any fipetrany de ny hoe sy misy afaka manakana ny hoe ny finoan-drazanao ihany no arahanao raha marina ny finoan-drazanao ka mino an'Andriamanitra marina ka mamaky ny baiboly sy miheno an'ilay toriteny ka ampahamarinana de hoy zao ny hoe tsy misy afaka mandrara fa le finoana kosa de hoy zao ny hoe aoka re hagnaraka ny finoana zay tena marina ka voalazany ao amin'ny baiboly izay angamba ny tena zava-dehibe ary ny famakena baiboly no ahafahanao mirosoa amin'ny lalana ny hoe ity ny lalana marina ahafahanao mandroso bebe koa hanompo ny asan'Andriamanitra. Za dia mino marimarina fa betsaka ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika mpiaino. Mandresy lahatra anao zay fa ny fijoroano vavolombelona tahaka ny reny dia mahery lavitra dia lavitra ny fiatraikany eo amin'ny fitoriana ny filazantsara indrindra fa amin'ireo olona izay tsy mino an'Andriamanitra na koa manao fahazarana fotsiny izany hoe mivavaka amin'Andriamanitra izany. Misy fiatraikany manova azy ireny zany, mandresy lahatra ireo izay tsy mino an'Andriamanitra ka manasa anao izay tsy hitazona samy rery reny fijoroano vavolombelona ireny na oviana ihany koa nitrangan'izany teo amin'ny fiainanao. Manasa anao mba hifandray aminay, hozaraina amin'ny radio zany mba ampahirezana ny hafa, andresena lahatra n'ireo izay mbola misalasala fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tsy miova ho malisen'io ary mandrakizay, afaka manandrana izay mbola tsy nanandrana fa ampahery azy kosa amporisika azy ny fijoroano vavolombelona izay nataonao mpiaino. Raisoary ny adresy larana telefônina izay ahafahanao mizaran'izany aty aminay. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Manaraka izany misy amintsika miteny hoe efa eladelagna e zany fijoroano vavolombelona zany dia mbola hozaraiko aminareo ihany ve? Eny tompoko. Asa raha vao marika ao fa izay rehetra voasoratra ao amin'ny baiboly eny dia fijoroano vavolombelona nosoratana ireny mba ho fananarana ho antsika amin'izao andro faran'izao ny baiboly ka izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao re na oviana nitrangan'izany ianao mpiaino amin'ity fandarany ity dia manasanao mba hizaran'izany, mba tsy hanenenanao ny fitehirizana an'izany fotsiny. Zarao fa nomenanao ny larana telefônina teo mandefa SMS na miantsoanay dia alamintsika ny fomba hijoroano vavolombelona naiza misy anao. Izay koa no ela makasika an'izay fandarana feon'mpiaino izay fa manao mandra-piona vetivety indray ny namanao Elion Andriamitansoa sy ny namana Nartina iry amin'ny lafiny teknika.
mandra-pioana tompoko. Hiraina AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Manasanao anaraka ny toy ny fianarana ny amin'ireo fialantsiny arosontsika tsy anatanterahana ny iraka ampanaovin'Andriamanitra. Ny fanandramany Jonamo no andraisantsika lesona amin'izany. Miaraba sady manasanao aritra hatramin'ny farany mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy. Anisan'ny fialantsiny Jona ny tahotra. Ino nambaran'ireto andininy reto momba ny Ninive sy ny fifandraisana nisy teo amin'ny Asiria sy ny Israely? Ino ny ifandraisan'izany amin'ny fanapa-kevitry Jona ho an'ny Tarsisy? Naoma toko voalohany andininy voalohany. Fa amin'anina ny amin'ny lozan'ny joan'ny Ninive dia ny bokin'ny fahitany Naoma Elkosita. Toko 7:1 ka hatramin'ny 4. Naoma toko 7:1 ka hatramin'ny 4. Lozan'ny tanàna mpandatsa-dra, feno lainga sy fandozana izy, tsy ialany remby ao aminy, injany ny fifiopioky ny karavasy, ny fikorondorondon'ny kodi, ny fikatrokatroky ny sovaly, ary ny fitraitraiky ny kalesy, ny fampiriotry ny mpitaingy sovaly, akory ny fanelatselatry ny sabatra, sy ny famirapiratry ny lefina, indrisy ny abetsahany voatrabaka sy ny amaroany voavono, tsy hitaisa ny faty, ny voafingapinga ny faty ny olona, noho ny abiazan'ny fisangajagany kalajanga tsara tare, tomboky vavin'ny fankatovany, izay mivarotra firenena amin'ny fisangajangany sy fokom-pirenena amin'ny fankatovany. Mpanjaka faharoa toko 7:5. Mpanjaka faharoa toko 7:5. Dia niakatra amin'ny mpanjaka ny Asiria ka nanenika ny tany, ary niakatra tany Samaria izy ka nanao fairano azy 3 taona. Ary tamin'ny taona 5 nanjakany Hosea no nahafahan'ny mpanjaka ny Asiria ny Samaria, dia nentiny ho babo tany Asiria ny Israely ka namponen'ny tao hala sy teo amoron'ny Abora, dia nion'ny Gozana izany, ary teny amin'ny tanànan'ny Mediana. Mpanjaka faharoa toko 7.
andiny fa 20 ka hatramin'ny 17 mpanjaka faharoa toko 7 andininy fa 20 ka hatramin'ny 17 koa izao nolazain'i Jehova ny amin'ny mpanjaka ny Asiria tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy na andefa zana-tsipika ho ato na hitondra mpinga eo anoloany na nandratra tovotany amelezan'ity ny lalana izay niaviany ihany no iverenany fa tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy hoy Jehova fa hiaro ity tanàna ity aho ka monjy azy noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko ary tamin'io alina io dia avy ilay anjelin'i Jehova ka namelo olona 5,7 alina sy iray hetsy tao ny Asirianina ary noho ny marina koa vao nifony olona dia hita fa indreo efa maty avokoa ireo dia niainga Sankeriba mpanjaka ny Asiria ka lasa nody ary nitoetra tany Ninive ary niankohoka tao an-trano nisy roak'Andriamanina izy dia nasiana Adrameleka sy Sarezera zanany lahy ny sabatra izy ary dia afaka nandositra nakany amin'ny tany Ararata izy mirahalahy ary Esara Adona zanany lahy no nanjaka nandimby azy. Anisan'ireo antony mety ho tsy nampazoto an'i Jona ho an'ny Ninive ny tahotra fa valina tanjaka tokoa ny Asirianina ary Ninive no renivohitry ny fanjakany. Izao no teny nalaina tao amin'ilay boky manao hoe Mpaminany sy Mpanjaka nosoratan'ilay mpanoratra Kristiana Ellen White takila fa 1320. Hoy izy, anisan'ireo tanàna lehibe hatramin'ny fahagolo Ninive renivohitry ny fanjakana Asirianina hatramin'ny andro ny zarazaran'ny Israely. Fohy be keloka sy faratsy mpitondrateny Ninive tamin'ny fotoana nananany fandrosoana. Nilaza azy ho tanàna mpandatsadra feno lainga sy fandroboana ny tantara masina. Naoma 7:1. Fa izy no efa tsy tratra ny fandozanao hoy izy 7:17. Fatratra ny akanton'ny tanàna Ninive. Milaza ny mpahitantara fa nitarin'ny Sankeriba ho lehibe tokoa izany tanàna izany ary dia tao nanorenan'ilay lapa goavana tany Atsimo andrefana izay nirefy 3,900 metatra ny lavany ary 2,700 metatra ny sakany 80 no isan'ny efitrano tao amin'izany. Tena goavana tokoa izany. Nanamboatra fantsona 12 ihany koa izy mba hiampitany rano hatrao an-tanàna avy any amin'ny 500 kilometatra miala eo na izany haben'izany fotsiny dia efa mety ho nampatahotra. Saingy loza be koa ny Asirianina. Ao amin'ny tantarany namabony ny Babilôna dia nirehareha fatratra Sankeriba fa navita nameny lalan'izany tanàna izany tany fatin'ireo mponina tao na antitra na tanora. Ary tamin'ny fidina lavaka natao fikarohana ny zava-nitranga marina dia nahitana sary sokotra mampiseho ireo miaramila mamatsika ny babony. Azo antoka fa tsy haniry fanehitra amin'ny olona toy izany ianao. Tsy nisalasala izy ireo nampiasa herisetra tsotra izao sy nameno alozana tamin'ireo izay tsy tiany. Inona fa niororony tahotra Jona noho ny fieritreretana monja ny andeha ho anivon'ny vahoaka ny Ninive. Eo anatrehan'izany rehetra izany nefa dia matetika isika ny tsy faly eo mpamakiana ny tantaran'i Jona rehefa mahita fa navelan'i Jona anakana azy tsy hanatanteraka ny baikon'Andriamanitra ny tahotra. Izao nefa ny tsy fantatsika mety hanao izany koa isika, izany hoe ny tahotra no avelantsika ifehantsika fa tsy Andriamanitra. Tsy efa nisy fotoana hoe izay tsy nampazoto anao hanao ny asan'Andriamanitra no ny tahotra. Aoka tsy ho adiny fa lehibe lavitra noho ny zavatra atahorantsika ilay raintsika ny an-danitra izay maniraka antsika. Hatreo indray ny fianarantsika androany, manasa no mbola naraka ny toyny ka lebandretsika ifimpiara-mianatra aminao. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.